Alalaka tanteraka manomboka izao ny fandrarana eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra eto amintsika mba nomezana fahafapo ny mpanjifa. Mivoaka ary ny didy fampiarana mitondra ny laharana 724 tsipika 9 tsipika 1 sy 9 tsipika 2 ny amin'izay fahalalahana izay mitondra fanazavana mikasika izay ary ny ministry ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao. Mivoaka ny décret anankitelo izay momba ny secteur télécommunication. Tiako ny manamarina sy mampafantatra fa misy lalàna loi 2005-023 izay efa tamin'ny 2005 zany no nivoahany izy io nakatoavina teny mera-pirenena tamin'izany sy ny Sénat fa tsy nisy décret d'application. Nanao ezaka goavana ametrahana ny décret d'application reo lalàna ireo lalàna reo zany no ife tanteraka ny mombamomba ny télécommunication. Hiditra zany tsika amin'ny libéralisation totale ny secteur de télécommunication. Zay de iantefa any amin'ny mpanjifa anankitelo izy io no mivoaka amin'izao dia ny momba ny procédure ka ao anatin'izay décret momba ny procédure zay no nametrahanay tarifa minima ohatra fotsiny raha ohatra ka 615 400 € no alohan'ireo opérateur en télécommunication reo teo aloha amin'ny lisansiny dia napetraka ho 5 millions d'euros amin'izao ny renouvellement na licence. Décret faharoa réglementation du secteur des télécommunications. Troisième décret dia momba ny mutualisation. Mutualisation niraisinay daholo ny etaetany mpanjifa.